Miarabantsika rehetra dia faly manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny ho antsika rehetrarehetra mpanaraka ny pejy Diloilo Fanosorana. Anio dia hitondra piba de réflexion kely vetivety ho antsika izay ameko ny lohateny hoe noana tena noana Jesosy Kristy amin'izao vaninandro farany izao ary miandry nourriture spirituelle avy amintsika izy. Raha vakinao ny Matthieu 4:1 sy ny filazantsara hafa ny amin'ny vavaka nampianaran'ny tompo dia misy passage tahaka izao hoe rainay izay any an-danitra, ainsi de suite hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay. Ao anatin'izay passage hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay izay vavaka nampianaran'i Jesosy Kristy dia misy an'Andriamanitra izay niseho endrika olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nidina ambany kely noho ny anjely nitaraina tao anatin'ny vavaka hoe ray eo omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay. Izao anefa any amin'ny Jaona 4:4-7 dia novalian'i Jesosy Kristy mazava tsara io resaka hanina sahaza ho anay io hoe afaka mihitatra ny fijery fa miainga amin'ny Jaona 4:4-7 dia misy fanazavana toy izao entiko amintsika sy zaraiko amintsika fa ny haniko i Jesosy Kristy dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy mahavita ny asany. Averiko indray Jaona 4:4-7 fa ny haniko i Jesosy Kristy dia manao ny sitrapony izay naniraka Yahweh Elohim sy mahavita ny asany. Hoy atany am-piandohana teo hoe noana i Jesosy Kristy ary miandry nourriture spirituelle amintsika izy. Dia novalian'i Jaona 4:4-7 izay hoe ny haniko ny sakafoko ilay nourriture spirituelle andrasako izy Jesosy Kristy dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy, sitrapony Yahweh Elohim araka izay voasoratra ao amin'ny Baiboly sy izay takin'ny ny fanamasina ho tanterahantsika sy tokony ho toavintsika sy ankatoavintsika mifanaraka amin'ny fatra izay amarana antsika. Dia ny manao izay sitrapony Yahweh Elohim izay no sakafon'i Jesosy Kristy ary mahavita ny asa mifandraika amin'ny zavatra takin'ny soratra masina tanterahantsika. Be da be matsy isika no mino fotsiny ihany manao routine, mandeha mivavaka rehefa lahady, mandeha mivavaka rehefa sabata, mipartisipe amin'ny andraikitra izay eritreretintsika fa sahaza sy antonony tokony ho tanterahana ao am-piangonana araka ny andraikitra anendrenantsika. Tsy ratsy akory zany fa misy nourriture spirituelle tena andrasan'Andriamanitra tokoa, andrasan'i Jesosy Kristy amintsika dia ilay asa hoe voaray avy amin'Andriamanitra mihitsy satria mazava ilay Jaona 4:4-7 hoe manao ny sitrapony izay naniraka ary raha tena somary miditra landalina isika dia misy lien mihitsy takina ao anatin'izay misy zavatra somary landalina mihitsy, misy evim-panahy somary mafonja mihitsy izany hoe mifandraika amin'ny tontolon'ny ministera anankidimy sy ny zavam-panahy miainga amin'ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta, zavatra avy any ambony fa tsy avy amin'ilay hoe fiezahantsika sy fanendrenantsika amin'ny fisiantsika amin'ny maha-olombelonantsika. Izay nourriture spirituelle andrasan'Andriamanitra amintsika izay. Ka anio dia hitaniko isika hoe aoka isika tsy ho olonolom-poana intsony, ho mpinotsotra intsony hialantsika izay stade izay, hialantsika izay dimension izay, fa manomboka androany dia manao pas, manao dingana isika araka ilay Jaona 4:4-7 teo dia mitady ny intimité amin'Andriamanitra tokoa ahafahantsika manatanteraka ny asany ray mi-accomplir mahavita izay asa izay araka ilay hoe etaentan'Andriamanitra tokoa
satria nona dia nona Jesosy Kristy amin'izao vaninandro farany izao. Tandremo sao izaho, sao ianao no tratran'ilay Matio 5:20 tahaka izao hoe nona ho izy Jesosy tsy mba nomenareo hanina, mangetaeta aho tsy mba nampisotroanareo rano. Misy heviny ara-panahy lalina be izany mino fa voarainao ny afatra non Jesosy Kristy miandro nourriture spirituelle avy amintsika izy arak'ilay Jaona 4:4-7 soratra masina no vakitsika teo. Alahoery ary manolora tena mitadiava an'ilay intimité amin'Andriamanitra tsy toa ahafahantsika mandre ny fanambarany hoe ity no asa ampiandraketiko anao ity lay nourriture spirituelle hoento ho an'ny zanako malalako izay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena aisoanao. Raha soatsika rehetra dia amin'ny manaraka indray veloma tompoko.